Ahoana Marina ny Raharaha Alatsinainy Mainty. 20 Janoary 7 20 Janoary 2024. Feno 12 taona katroka androany ilay antsoina hoe Alatsinainy Mainty na ny lendinoara. Daty manana ny tantarany eto amin'ny firenena ary daty mipetraka ho tantara ratsy eo amin'ny vahoaka malagasy. Mbola ezahana fenina ny vahoaka malagasy ihany koa hatramin'izao ny tena zava-misy marina momba iny Alatsinainy iny. Ny Alatsinainy Mainty aloha dia fotoana izay efa nanangatsanganany ny fanonganam-panjakana izay nitarihy ny filoham-pirenena ankehitriny. No izayna natao fitaovana ny vahoaka mba hoentina hanonganana ny fitondrana tamin'izany. Raha ny sary tamin'ireny fotoana ireny no jerentsika dia narahana nahita fa narahina tafika foana ny mpitarika ny fanonganam-panjakana. Izany hoe ny tafika ny fitaovana mafonja teo ampelantanany nankana ankeriny ny fahefana. Ity raharaha ity no hoe gisalahy mangalaketsa ka izy mangalatra indray no avivava. Natao sy nahilika tany amin'ny fitondrany ny filoha Marikaravalmanana avokoa ny faharatsiana tamin'ireny fotoana ireny mba entina nilazana fa tsara sy mendrika Andriamatoa Andrinirina Rajoelina tamin'izany. Ity no kabary ny teny amin'ny kianja le 12 Mey. Nareo aho mety tsodrano hoany fa za kosa amonjy tsodina ka amin'ny nareo tsodrano tokolatokivady. Taorian'io dia noentina niakatra teny Ambotsirohitra ny vahoaka tsy manantsiny. Taorian'izay zavatra nitranga teny an-toerana dia nametraka fitoriana efa imbetsaka tany ivelany ny ekipan'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Ity no valin'io fitoriana io. Tsy marina ny filazana fa nisy finiavana andripaka sivily tamin'ny Raharaha 7 Febroary raha nitatitra teo anivon'ny Cour pénale internationale tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity. Ny taona 2014 no namoaka tsoakevitra voalohany CPI ary efa nilaza fa tsy anjara ny mitsara io Raharaha 7 Febroary io noho tsy fisiana pirofo ahafahana milaza fa nisy tokoa ny finiavana avy tamin'ny fitondrana tamin'izany andripaka sivily. Ny taona 2014 nisy indray ny fanampom-baovao voarain'ny CPI saingy nanamafy ny mpitsara fa ny fanampom-baovao voaray dia tsy mbola ahafahana mihitsy milaza fa nisy finiavana andripaka sivily tamin'izany Raharaha 7 Febroary izany. Indro misesy no nisy nikasan-dota ny fitondrana Ravalomanana teo anivon'ny CPI momba ny Raharaha 7 Febroary saingy nilaza hatrany ity fitsarany iraisam-pirenena ity fa tsy mitombina ny fiampangana azy. Mandray ny taritra rehetra sy fanomezam-baovao momba ny raharaha rehetra mety ho voasokajy hoeliko abevava ho an'ny mahaolona na crime contre l'humanité sy fandripahana fahobena génocide moa ny CPI. Mazava eto fa tsy voasokajy ao anatin'ireny Raharaha 7 Febroary 2024 na dia misy mikasa ny andoto ny anaran'ny filoha teo aloha Marikaravalmanana ao anatin'izany raharaha izany azy. Mazava ny voalazan'ny fitsarana teo. Tsy meloka ny filoha Marikaravalmanana momba ny Raharaha 7 Febroary iny ary tsy marina ny fiampangana azy. Raha niaraka ny eniny kabary izay nataony ny mpitarika ny fanonganam-panjakana tamin'izany tokoa mantsy isika dia nambarany fa andehody izy fa omeny tsodrano ny vahoaka hiakatra ny lapa. Inona ny sakana tsy nandehana ny teny raha toka tena hitolona ho an'ny tanindrazana izy. Mazava ho azy fa efa nisy zavatra nomanina tany ambadika tany raha io teny io no enona tsara. Efa mazava mantsy ny tanjony dia ny analana ny filoha Marikaravalmanana eo amin'ny fitondrana ary efa fantatra fa Andriamatoa Rajoelina foana no nitarika izany tany am-piandohana ka nahoana izy tamin'ny fotoana io no niala tsy ho tompon'andraikitra. Raha mahakasika ny Raharaha Alatsinainy Mainty io mantsy dia mazava fa efa nomanina ny fanapotehana sy ny fandrobana. Misy ny réunion préparatoire mikasika ny lendinoara iny tany an-tranon'Andriamatoa Ranjivason Jean Théodore mba haninona mba hikreevana amoronana zany climat d'insécurité zany hoe amoronana korontana zany eto amin'ny ambolena korontana eto amin'ny firenena zany. Dolo moa aloha fa vakiko eto reto dolo ny olona nanatrika tamin'izany ny général Rasoloso Dolin président CST kehitriny io monsieur Alain Ramanson Andriamatoa Sarieraka niasina Andriamanjako
Reboza Julien, Lainrico Jean, Patrick Monibou, Roland Ratsiraka, Ralipo Besy, Marcelin. Ary 20 gros bras miaraka atao tamin'io. De ny zavatra nitapahana atao moa tamin'izay fotoan'izay dia hoe recruter gros bras maromaro, 20 groupes de gros bras. Disaky ny groupe dia omena 1 million d'ariary, 5 millions de francs zany iasan'io groupe io zany mba karazany entina mba iasanja zany mba vola fandrisika. De io vola io zany Andriamatora Joel zany manomeny. Mazava ny fanazavana izay nataon'ireo vavolombelony tantara teo fa efa nomanina ary ninina natao iny fanankorontanana teto amin'ny firenena iny. Hoiatrano mantsy ny vavolombelony tantara hoe nay niny renseignement ny atoandron'iny hoe botika ny ato avy no vakina mba ho créena zany le trouble total akatono ny botika an'la video botika an'la na makanisy ala aty amin'ity olona ity de omeo 50 millions de francs io olona io de tsy ataony tonga any am'la le vakina. Za moa nalahelo tamin'izany hoe za ve fotom-pisaina na gasy samy gasy de manina ny atao ohatr'izany le izy. Baiko moa tamin'izany fotoan'izany hoe ravao daholo ny magasin lehibe rehetra eto Antananarivo serany Madagasikara tahaka ny Jumosco, ny Magrosy, ny Nama, ny Tico, ny TVM, ny RNM, ny MBS atao daholo zany zay napotenany io fanimbanany tantaram-pirenena io no mbola mitoy mandraka ankehitriny. Vavolombelony izany ny fanovana ny anaran-drovana Antananarivo ankehitriny io. Mbola ny mpanonga-panjakana sy namotika ny tahiry-pirenena tao amin'ny RNM ny taona 2024 io ihany no manao izany fanovana anarana rova Manakasina eto Antananarivo izany ankehitriny. Eo ihany koa ny fananganana ny Colisée eny anaty rova. Na dia fantatra aza fa ny fanjakana Romanina no mampiasa izany tany aloha fa tsy ny mpanjaka teto amintsika mihitsy. Raha manorina ireo mpitondra teo alohany dia ny mpitondra amin'izao fotoan'izao sy ny ekipany mezaka manova ny tantaram-pirenena mba tsy hoay ny taranaka faramandimby ary ny zavatra manana ny lanjany amin'ny fiainam-pirenena mihitsy no inina-potena. Dia hoy ny solombavam-bahoaka no sady vavolombelony tantara hoe tranony TVM io mbola mijoro ankehitriny ary mbola reharehantsika satria tsika nahay nanangana ary tsy mba namotika ary tsy mba namotika, tsy mba nandoro, tsy mba nanao setrasetra ohatr'ireny. Raha tsy nisy zany io trano namboarina tamin'ny fotoanandro ny président Ravalomanana sy Mamy Rakotovelo io dia tsy nisy ninina intsony zany RNM sy TVM zany. Ny archive moa zany dia nampitomany zay rehetra na ny tompon'andraikitra rehetra tamin'izany fotoana zany na itsika taty aoriana zay tsy mahafantatra hoe tao anatin'izany RNM zany ke nisy ny archive n'izany Madagasikara zany nidorana tao anatin'ny fotoana tao anatin'ny 2 minitra be ny zavatra potika tamin'izany na ny fananam-panjakana na ny fananan'olon-tsotra. Ny zavatra tsaroana fotsiny dia zao hoe ranomaso setroka iran'ny tanàna olona maratra ary olona maty be dia be may tao anatin'izany fandrobana zany be dia be ny olona natao sorona. Ny olona rehefa adala dia adala hatramin'ny farany. Na misy ary ny fitsaboana azo atao, misy ny fitsaboana adala nge fa tsy te hoendry mihitsy ary tsy manaiky ho tsaboana. Nopotehana ny firenena ny tantarany Madagasikara, nopotehana Madagasikara manontolo, nopotehana ny tantarantsika manontolo, nopotehana ny fananantsika ary nisy ny eritreritra koa ary te hamotika ny fanahy sy ny saina. Tantara mipetraka ary tsy ho afaka ao ampon'ny vahoaka tsy manantsiny ny zavatra nitrangana andritra ireny fotoana ireny. Ny mahagaga ankehitriny dia ilay mpitarika ny fanonganam-panjakana tamin'izany indray no milaza fa tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana. Valy teny nomeny ho an'ny mpanohitra io taorian'ny kabary mafonja nataony antoko timy fa taona ho an'ny fahasahiana ho an'ny antoko ity taona ity. Fa rehefa ny mpitarika korontana sy ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 zany no manao dia mety tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana. Mahatsapa tena ve ireo mpitondra ankehitriny ireo izay niny tarika korontana tamin'ny 2024 ny volana Janoary 2024 iny fa tsy nety ny nataony? Raha tena tsy vahaolana tokoa ary ny fanonganam-panjakana dia ny filoham-pirenena ankehitriny io no tokony ifona ampahibe maso amin'ny vahoaka malagasy voalohany.
ary mbola fahavoazana sy takaitra mipetraka amin'ny vahoaka malagasy hatramin'izao ny fanonkanam-panjakana izay nataony ovaolana teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2024 iny. Anana fanetrentena ve izy ka sahifona amin'ny vahoaka malagasy? Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!